Zava-dehibe ny fanabeazana, ka nisy ny fanofanana sy ny fampianarana n'ireo sekoly tsy miankina amin'ny alalan'ny fanolorana ordinateur portable, anazarana sahady ny ankizy amin'ny resaka informatika. Mifandraika amin'izay dia ivitoerana ho an'ny tanora misa roa eny Faravohitra sy Ambohipo no tafatsangana ary amperinasa. Ordinateur portable misa 300 no eny, sady misy connexion internet no mirakitra horonan-tsary fampianarana amina sehatra isan-karazany. Herinandro ihany koa izay no natomboka amin'ny fampiofanana izay tena nahaliana ny tanora tokoa momba ny fampiasana an'ilay intelligence artificielle, hianarana amin'ny matematika sy ampivoarana ny fandraharana. Nahitanay zavatra hafa mihitsy, tena mety aminay ary tena ilainay izao fiofanana izao hoy ireo tanora anjatony nanatrika. Mahafinaritra aloha ilay zavatra nianarana, sady be da be ny connaissance ankizy fa vao tamin'ilay izy zavatra mbola tsy fahita mihitsy ilay zay vao nafantatra an'izany connaissance hiaka afaka anaovana recherche maro be da be fa tsy ny Google. Nafinaritra sady araka ny eritreretina satria raha olona mbola ny fianarana dia tena ilaina ilay izy amin'ny fanampinany hoe zavatra tsy haisy ny hoe fikarohana ny resaka zavatra hoe devoir zany manahirana anao dia mahafinaritra ilay izy. Satria entina anatsarana ny zavatra efa ahatra izay sady manamora ny fitadiavana fahalalana rehetrarehetra. Tena ilain'ny tanora mihitsy izy amin'izao ankehitriny izao, indrindra moa ny izy koa hoe gratuit dia tena ilaina amin'ny ahafahana hoe betsaka mantsy ny amin'izao ny olona tsy manana dia afaka ampindrosoany olona tsy manana koa zany fa tsy voatery hoe ny olona manana ihany no afaka miatra. Afaka mampivoatra tsara ny fiainantsika ny nomerika, hoy ny professeur Serge Miranda izay manam-pahaizana iraisam-pirenena amin'ny informatika sy ny intelligence artificielle. Ary 20 taona mahery ny fandraisana sy ny rahany asa tamin'ny tahina Razafinjoelina izy. Tena tsara leviana ampiditra ny nomerika amin'ny fitantanana ny tanàna ho fanampiana an'ireo mpiarahamonina, hoy ny nambarany. Bonjour, je m'appelle Serge Miranda, je suis professeur. L'administration, la transparence de l'éducation, les finances de la ville, les anomalies dans le fonctionnement de la ville, tout ceci, toutes ces anomalies peuvent être immédiatement reportées et traitées avec une traçabilité absolue. D'autres applications pourraient être envisagées comme même un plan d'occupation des sols pour éviter la corruption immobilière ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on est face à une véritable transformation numérique d'une capitale et donc d'un pays. Tana pourrait être une vitrine extraordinaire pour l'Afrique. Et je suis sûr que toi, Taïne, tu as les moyens humains, avec aussi tous les experts que tu formes à ITU, plus d'une centaine d'étudiants par an, 200 par an, tu as les moyens humains pour réussir ce beau défi pour ta capitale, pour la capitale de Madagascar et pour l'Afrique. Bonne chance et tu peux compter sur notre soutien multiforme. Momba ny fitantanana ny tanàna ihany, olana efampolo taonany eto Antananarivo ny resaka fako. Fako mivangongo etseroa mandava-taona sady manamaimbo sy manaratsy ny endriky ny tanàna no loharanona retina. Misy ny fomba tsotra amadiana ny fako ho lasa zezika ampiasaina amin'ny famokarana. Manam-pahaizana malagasy mahafehy an'izany ny profesora Henri Randriasolonjanahary. Resy lahatra izy ny ara-iasa amin'ny tahina Razafinjoelina ary manolotra fanofanana tsotra kanefa mahomby amin'ny fanodinana ny fako ho zezika. Mifanandrify amin'izany ihany, tsy misy manana ny ampy fa tsara mifanampy. Tanora mpamboly no sady mpiompy eny Mahitsy i Mamzara Odilon. Nanova ny fiainany ny fionany tamin'ny tahina Razafinjoelina ny taona 2004. Mitantara ny ainana izy
nanana vina tamin'izany. Rehefa nanana vina dia mentiko teo aminazy dia izy nampisehoako anazy. Tsy nisalasala moa izy, nanampy anako tamin'ny resaka ara-bola, torohevitra. Dia taty aoriana nandeha ny asa nandeha. Dia rehefa nahita tompony ako dia naveriko le vola ary niroborobo faritra le fiompiana nihitatra nakany amin'ny fambolena mihitsy ary. Fa nisan'ny olona tazana miaraka matetika amin'ny tahina Razafinjoela ihany koa ionty ao amin'ny tarika ambondrina. Lohalisitrireo kandida mpanolotsaina ny tanàna avy ao amin'ity tanindrazana izy. Tetika Asa Maro no efa niarahan'izy ireo nanomboka tamin'ny taona 12 tany ho any. Olona tia asa, olona tia miasa hitahina hoy ionty ary tia manampy ny hafa. Vao matoa izy miteny hoe vitako dia fitaina, tsy maintsy fitaina io. Dia efa ela be ilay fiarahana dia efa zay foana ilay fomba fampitaizana teo, fiarahana rehetrarehetra teo dia rehefa miteny hoe hiaraka amin'ny tahina dia tahina gala asa dia asa. Manamafy an'io fifandraisana matotra sy fiara-miasa ary fifanampiana io ihany koa ny mpanakanto tirika. Tena manampy ny mponina ny atsimon'ny nosy i Monsieur Tahina hoy izy ary efa ela izany. Nanolo-tisa itony solotsaina itony nahafahany tanora malagasy nanovo fahalalana sy namita ny fianarana. Nanome izy itony resaka filtre itony ahafahany tontolo ambanivohitra misitraka sy misotro rano madio. Nanome ihany koa izy fiofanana ho an'ny tontolo ambanivohitra amina resaka fambolena. Ary nanampy betsaka anay amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny amin'ny fiadiana vovon-rano ahafahany tontolo ambanivohitra misitraka sy misotro rano madio. Nataon'ireo rehetrarehetra ireo ivelany fanaovana politika ary tsy mitsahatra izy fa mbola mitohy amin'ny fanampinanay hatramin'izao ora iteminantsika izao. Andao iresaka fanatanjahantena indray ary aloha satria ao anatin'ny vatana tomady no ahitana ny saina matsilo. Raha misy fanatanjahantena tena manintona olona dia ny baolina kitra sy ny baolina lavalava na ny ringoby. Tsy ny fanampiana raha-bola kely nentiny nanohanana an'ireto mpilalao ny zava-dehibe hoy Tahina Razafinjoelina raha nitsidika an'ireo makivehivavy ny tenany. Fa ny fiofanana amin'ny fiteny vahiny sy ny fahalalana ankapobeny. Izay indrindra no antony nanolorana solosaina 4 ho an'ireo mpilalao. Solosaina izay apetraka eny amin'ny birao, eny amin'ny kianja maki Andotapenaka. Mendrika omena fanampiana mampivoatra ny mpilalao ringoby hoy Tahina Razafinjoelina. Fa nisan'ny vaovao tsara ho an'ireo mpankafy fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity ny fahafantarana fa mitsangana ny akademia fanamby. Anofana an'ireo taniketsany baolina kitra ka ho lasa ekipa pirenena na iondrana ilalao any ampita izy ity. Hanofana an'ireo hoavin'ny baolina kitra ho fitsinjovana an'ireo tanora eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena no nananganana ny akademia fanamby. Mila mitondra vahaolana isika ary miasa vetrany hoy Tahina Razafinjoelina. Ry maître dama nanofana mpilalao maro lasa ekipa pirenena. Iary izay nametraka ny anarany eo amin'ny tantarany baolina kitra malagasy. Maître tantely ary maître zony no mampiofanao ary mandritra ny 5 taona no andraisana ny tanana an'ireo ankizy. Ireo teraka ny taona 12 212 ary 12 no anaovana ny fitiliana ary ho raisina ao amin'ny akademia fanamby. Tsotra, marina, mahomby. Izay le fomba fiasa miaraka amin'ny Tahina Razafinjoelina. Aoka sika tsy ho kivy zany mihitsy hoy izy fa mila manam-pinoana. Nitodika manokana tamin'ireo mpiray tanindrazana mponina Antananarivo malaina ny fidy hatrizay izy. Mijoroa mandraisa andraikitra. Tongava mifidy fa isika ny fanovana. 2 isan-jato zany mbola tsy mananevitra raha ny fifidianana teto hatramin'izay. Dikan'izany any amin'ny 2 isan-jato no lakile an'ity fifidianana ity.